Raviny malala mpifaliana trano zontsika miona toy zao miara-miainy ten'Andriamanitra mandray ny mofinaina ho antsika koa amin'ny titolo anty zontsika mandingy zany amin'ny fiainantsika. Ho aminareo ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Talata voalohan'ny volana Oktobra 2022 evanjelintsika lohevitra vaovao indray manao hoe miavao amin'ny tompony mpino. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra. Ao tanàn'Andriamanitsika ao tendrombohiny masina. Avo mahafinaritra fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra Ziona eo amin'ny ilany avaratra. Tanànan'ny mpanjaka lehibe Andriamanitra ao an-tranon'Andrinao dia nanao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Amen. Baba
Andeha hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra harenay o Andriamanitra mpamindra fo ianao, ary tsy misy manakana anao izany no ny herinao sy ny asanao. Mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy miaro anay ianao, ary manavoanay koa. Misaotranao izay amin'ny fandaminanao ny fiainanay, fa afaka manavoanay tokoa ianao ary afaka mijoro vavo olombelinao izay amin'izay rehetra ataonay. Midera sy mankalaza me voninahitra anao Andriamanitra masina izay. Tompo, be ny fahadisoanay, koa mifona aminao izahay, mamindra fo aminay, mamela ny elikay. Famelan-keloka avy aminao no sery hoentiny indray miaina manona ny fitiavanao anay amin'i Jesosy. Fanamasina, midira ty anatinay raha isiany sy andray ny hafatra tsara avy amin'ny teninao izay, izay mofinaina ho any indray amin'ny teny ity. Ho dia mitenena Tompo fa voninkenanao izay. Anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ry havana malala dia hitanao ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ny Efesianina. Efesianina 2:1-10 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary ianareo dia efa novelominy fonombolona matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po, no ny alehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fonombolona matin'ny fahadisoana azy isika, dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fahasoavana no namonjena anareo, ary niarana tsangana isika ka niara-napetrana ny an-danitra eo amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny habe ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, fa andreo isy rehare, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Mofinaina ny vakina tamintsika teo ry havana, epistily nosoratan'i Paoly ny fiangonana tao Efesosy, Efesianina 2:1-10, dia maneho indrindra ny fampahatsiarovana azy ireo ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra manangana ny olona maty. Ka azontsika manao hoe mamindra fo amin'ny mpanot'Andriamanitra. Mamindra fo amin'ny mpanot'Andriamanitra. Hoy ny teny, fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po ny alehibe ny fitiavana. Fony tsy mbola atao amin'ny Kristy ny olona ry havana dia mandeha araka ny filan'ny nofony. Izany hoe manao izay mahafinaritra azy, na dia fanohitra ny sitrapon'Andriamanitra izany. Kanefa noho ny sery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, Andriamanitra koa namindra fo taminy. Efa novelomin'Andriamanitra niaraka tamin'i Jesosy Kristy isika, noho ny fitiavany, noho ny famindram-pony amintsika. Nisafidy hamindra fo tamin'ny olon'Andriamanitra, nanehony fa manan-karena fahasoavana sy famoram-panao amin'i Jesosy Kristy izy. Ny tanjon'Andriamanitra ry havana amin'ny olona dia mifamonjena amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izany ry havana. Minoa an'i Jesosy Kristy fa izany ny tanjon'Andriamanitra dia mifamonjena antsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Fa izao koa ry havana no zavatra vaovao etiny hoe io Andriamanitra mananga ny olona maty io dia izao mahary ny olona ho vaovao, mahary ny olona ho vaovao.
dia hoy ny teny fa asansika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy ka hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra. Nohariana olom-baovao isika ry havana tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Azaly daholo ny mpino rehetra. Koa satria efa olom-baovao amin'i Kristy izy dia manao ny asan'Andriamanitra mifanaraka amin'izay maha olom-baovao azy izay ny olom-baovonjy. Ny asa izay nataon'ny olona amin'ny finoana noho ny fahatsapany, ny sarobidy ho famonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia voarakitra any an-danitra. Mariky ny fiarahana nitsangana tamin'ny maty tamin'i Jesosy Kristy sady fiaraha-mitoetra aminy any an-danitra izany. Zava-dehibe izany ry havana. Ianao efa ao amin'i Jesosy Kristy io, efa namindran'Andriamanitra fo, efa meza fanantenana tsara izany, no avaozony ianao ary olom-baovao efa afaka miaina tsara izany fiainan-danitra izany miaraka amin'i Jesosy. Izao izany ry havana, andininy tenanao koa ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny mofinaina nomena anay amin'ity tontolo andro ity indray. Azonay mahatsiaro ny tenanay fa olona vaozonao izahay satria Andriamanitra mamindra fo ianao ary mahary ny olona vaovao koa araka ny teninao. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asa nomenao anay hivelomanay. Hamelomanay ny ankonana izay nomenao. Ianao tokoa navaonay hatrany Tompo amin'ny fandraisana amin'ny mpiara-miasa rehetra. Tompo mioasy ireo mitady izany. Tompo mivavaka aminao izay ho andreo marary mila mivavaka ay. Atsoro ny tananao anindrindrofo sy ny aretina rehetra. Toany ny asa fitsaboana. Atanjao ireo azo ny manjo. Ampio ireo marivotsikolona sy sahirana. Mita eny amin'ny hazakazaka ataonay. Ka ampahirezinao anay amin'izay ataonay sy ny fikasanay rehetra. Ta io ny fianarana, fitaizana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay. Eny avotsy izahay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. No niratanay ny vavakay. Dia izy rehefa nampahantra anay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ho anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka aminareo ny tsodrano izay atolotra anaran'i Jesosy Kristy hoezy fanantenana ho anareo. Hitasy aranareo ny Tompo, hijerenareo amin'ny kamoram-poany ny Tompo ka hiantra anareo. Andrainareo amin'ny kazavam-poany ny Tompo ka menareo ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.